zaman tuna ifilani andrasanana jesuti tsy mety sasatra noinzay emiantso miangaviku ekemizyani miandriana panutaovali nuavetsyangurakuraganifu ramandre mifeunimitala nuhulavina mifitaranani simangina famanokenana ovuhai nifu ikimbaunenani ovuhai abandru sulai pamunziti ovuhai nanamutena jasani azaila varaisani Kristi. Jananzumbu nanifiyai nanawachiza nifuna visarangkiluga kivichu tomahaja mandatsaku reuratinata matuki vajesutimanda tanam buku-buku nuzakai nufana futala oh meu nifuna wituerani fahanzakan nifiedanana nifu ikimbaunenani ovuhai abandru sulai pamunziti ovuhai yanamutena jasani azaila faraisani Kristi.
tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao fampahirezana tolotry ny pastora Razaferson André eto amin'ny radio Oasis isakariva amin'ny eninora manomboka ny alahady 9 aogositra hatramin'ny 14 aogositra 2020 arahana mivantana ihany koa amin'ny page Facebook radio Oasis 106.4 FM tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao fampahirezana tolotry ny pastora Razaferson André eto amin'ny radio Oasis isakariva amin'ny eninora manomboka ny alahady 9 aogositra hatramin'ny 14 aogositra 2020 arahana mivantana ihany koa amin'ny page Facebook radio Oasis 106.4 FM tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao fampahirezana tolotry ny pastora Razaferson André eto amin'ny radio Oasis isakariva amin'ny eninora manomboka ny alahady 9 aogositra hatramin'ny 14 aogositra 2020 arahana mivantana ihany koa amin'ny page Facebook radio Oasis 106.4 FM tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao. tantarany filazantsara hotoriana amin'izao tontolo izao
fampahirezana tolotry ny pastora razaferson andré eto amin'ny radio azis isakariva amin'ny enora manomboka ny alahady 6 aogostra hatramin'ny 7 aogostra 20 arahna mivantana any ko amin'ny page facebook radio azis 106.4 fm tantara ny filazantsara ho torina amin'izao tontolo izao. ry mpiainy malala falindray aho miona aminao amin'izao fandarana izao ary manolotra ny arahaba sy ny firariantso rehetra avy amin'ny lay pahary atsika ka hanome atsika indray a izany atao hoe fitahina avy amin'ilay pahary izany ko dia mirary soanao mandritra ny fanarahnao an'izao fandarana izao ny tompony ho amintsika rehetra. Ny fampianaran'ny tompo moa no efa nresadresantsika teto ary izany fampianaran'ny tompo izany dia nisy dingana maromaro zay efa nilalovantsika ho toizantsika izany hoe ny fampianaran'ny tompo ka raha iverenantsika kely le rehefa nampianatra izy av marika toko voalohany andiny mifahinina ambe folo dia izo indray ny voalaza hoe ka nanao hoe efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebay ianareo ka minoa ny filazantsara. Ity faefatra ity zany zao no ho alaliantsika indray androany hoe ka minoa ny filazantsara. Nahoana Kristy no mitoro hoe minoa ny filazantsara? Zavatra efa nampidiritsika tany amin'ny fiandohany tany hoe fangany filazantsara mila inone. Misy teny zay hosokafantsika indray avy eo amin'ny soratra masina dia ao amin'ny Tesalonianina 2 toko 2 toy izao indray ny zavatra raketiny zany toko sy andininy izany. Tesalonianina 2 toko 2 ka ny andininy faraka ambe folo sy ny 12 no hoarahintsika. Inona ny zavatra lazainy? Zao indray ny zavatra ambarany. Koa izany no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisokevitra aminy inony lainga mba ho elohina avokoa zay rehetra tsy nino marina fa nankasitraka ny tsy marina. Ry mpiainy malala, lalina be indray ty andalan-teny zay velarin'ny amintsika androany ity ka ny apôstôly Paoly de milaza hoe izany inge no ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisokevitra aminy inony lainga. De eritrereto hoe lainga de atao zany zay andresena olona mba inony ny lainga ary avelan'Andriamanitra ohatrany hoe ampanateran'Andriamanitra mihitsy fiasan'ny fahadisokevitra de milahatra eo ny marina sy ny tsy marina. De tsika eo anatrehany zany trangan-javatra rehetrarehetra zany de miteny ny soratra masina ozy izy hoe mba ho elohana avokoa zay rehetra tsy nino ny marina fa nankasitraka ny tsy marina. Ry mpiainy malala, mizara roa foana ny olona eo anatrehany ty tenin'Andriamanitra ity, na izy na izy ary na aiza misy azy de zao foana mizara roa ny marina sy ny tsy marina, ny lainga sy ny tsy lainga. Fa ny tenin'Andriamanitra mihitsy hoe ampanateran'Andriamanitra fiasan'ny fahadisokevitra. Isy mihitsy zany zao fifanoheran-javatra amin'ny heviny zay avelan'Andriamanitra iseho eto ambonin'ny tany. De fa miteny izy mba ho elohana avokoa izay rehetra tsy nino marina fa nankasitraka ny tsy marina. Efa fampitandremana be zany de ianao sisa misafidy hoe andray an'le fanamelohana ve sa mba elako zany? De inona fotsiny ny fomba? Na ny marina ny safidianako na ny tsy marina ny safidianako. De mipetraka ny fanontaniana fa inona ny marina ary inona ny tsy marina? Satria misy an'izany zavatra atao zany de mifototra
am'ty le tenin'andriamanitra ity ihany izany resadresaka reseta sy fanontaniana izany. Inona ny marina, inona ny tsy marina. De ntaotsika anokatra indray. Ao amin'ny Petera voalohany toko 7 dia marionao tsara le hoe inona ny zavatra lazain'ny tenin'andriamanitra. Petera voalohany toko 7 ny andininy 5 sy 6. Ndao hoe raha tsika manaraka indray zany vaky teny zany. Hoy izy, ary ny faharipon'ny tompontsika de ekeo ho famonjena tahaka ny voasoratry Paoly raha lahy malalatantsika taminareo, ko araky ny fahendrena ny mena azy tahaka ny ataony eo amin'ny epistiliny rehetra koa, fa milazany zany zavatra zany eo aminy izy, ary amin'ireo de misy zavatra saro-patarina zay aolan'ny olona kely fahalalana sady tsy miorina tsara tahaka ny anaovan'ny teny sasany amin'ny soratra masina koa, ka mahatonga fahaverezan-kevitra ho an'ny tenany. Mario le teny ato hoe misy epistily nysoratan'ireo apôstôly ireo evanjelisty ireo. De ahoana ozy? Misy zavatra saro-patarina amin'izy ireo. De ny fiatsin'olona misy manolana an'izy ireny, ary iza ny manolana? Le olona kely fahalalana ny manolana, ary izy ireo efa tsy miorina tsara am'le tena fototra dia amboamboariny. Mbola tadidinareo ve ny tantaran'le razam-bentsika atao hoe Ikaina sy Abela? Samy mivavaka amin'ny Andriamanitra iray ihany, kanefa le zao ny zavatra niseho, navadiky Ikaina le filamatra ka nanjary vokatry ny tany no netiny zay tsy maneho velively an'ilay fisorona fahafatesan'ny Kristy. Ety ny apôstôly Petera dia miteny izy hoe amin'ny epistiliny rehefa miresaka ny amin'ny epistiliny soratan'ny Paoly izy, misy zavatra saro-patarina mihitsy satria i Paoly matsy l'olona lalitsaina be, na ny fianarana be tsy tahakandry Petera hoe mpanarato, fa manana diplôma ambony be mihitsy Paoly, ka rehefa manazavazavatra izy dia lalina de lalina zany. De ozy izy Petera, misy zavatra saro-patarina be dehibe amin'ny asa soratry ny apôstôly Paoly io fa de zao fotsiny tandremo sao de ianao kely fahalalana io no manolana azy. De ina ny vokany? Ka mahatonga fahaverezana ho an'ny tenany. Ianao le manolana nge ny lasa very am'izay fotoana zay. Ry mpiainy malala, ity kely fahalalana ity zany zao de mila mitandrina tsara. Ka ahoana moa ny azahoanao fahalalana? De tsy maintsy raisinao aloha le teny, de mitady mpampianatra zay azo antoka ianao mba anampy anao am'zany. So ianao tafiditra am'le hoe tsy ampy fahalalana fa kely loatra amin'ny fahalalanao, de aolanao indray ty tenin'Andriamanitra ity. De ina ny vokatra zay? Mahatonga fahaverezana ho an'ny tenanao eny ianao, raha izay no lalina isoranao. Ity fahaverezana ity zany ny zavatra mampatahotra izy ity, fa raha ohatra moa safidy le olona za tsy mampanina raha andeha ananga ho very, azakasaky ny tenany zay manao an'izay safidy zay. Fa rehefa toizatsika, rehefa mandinika ny soratra masina ianao dia hita indray, alay vao nieritreritra eo ianao nareo menakavy zany zao mba maraka amin'ny vory, de mba manao fanokafana tenin'Andriamanitra, de io ianao fa manokatra, dia mahita teny ianao amin'ny Tesaloniana 2 toko 2. De izao indray no lazain'ny 7 sy ny 9. Rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra io ianao de manao hoe fa miasa sahady ny zava-miafina de ny tsy fankatoavan-dalàna, kanefa mandra-panaisitra ilay misakana ankehitriny ihany. Ry mpiainy malala, efa lazain'ny tenin'Andriamanitra isoratra masina io koa fa efa tsy voandrasana ane zany miasa sahady ny zava-miafina. Ary inona le zava-miafina resahana eto? Ny tsy fankatoavan-dalàna. Ianao mety ametra-panontaniana fa maninaka ny olona no mandika lalàna dia klasin'ny soratra masina ho zava-miafina izany. Kanefa ozy mandra-panaisotra ilay misakana ankehitriny ihany.
misy misakana azy zany eo de mbola manan-kery aloha io fandikan-dalàna io tsy fankatoavan-dalàna zavatra lehibe zany mandra-panaisotra fa rehefa afaka zany zao io manaisotra azy io de io isy zavatra iariary am'izay fotoana zay de ozy rehefa afaka io de nytoizany ary dia aseho ilay tena mpandika lalàna ay misy raindahany zany ty mpandika lalàna ty de ahoana ny lazainy faminaniana amy soratra masina izay ho levon'ny tompo amin'ny fofinain'ny vavany ary ho foanany amin'ny fisehoan'ny fiaviany efa misy zavatra soritsoritany faminaniana avy eo amin'ny soratra masina indray zany ty hoe misy raindahany mihitsy lehibeny mihitsy le tena mpandika lalàna de ataon'ny tompo ahoana izy iny ny fofinain'ny vavany tompo fotsiny de andevina azy roviana rehefa miseho izy amin'ny fiaviany mahalasa ny eritreritra zany mpeny malala fa dia itsika no mila mieritreritra tsara mihitsy hoe mba mpanaraka aniza moa zany za zao e fa eto zany zao efa misy fiasan'ny fahadsoa-kevitra afafy avelan'andriamanitra zany fahadsoa-kevitra zany de misy langa lazainy zany de efa miteny izy hoe omelohina avokoa zay rehetra minony tsy marina de anjaratsika metra hoe mba o amy sokajin'olona ina de eto indray izy miteny hoe misy tena mpandika lalàna asa ho foanan'ny tompo zany reny olona ireny de manao ao ny ty tena mpandika lalàna ty zao ny lazainy rehefa diniany io tenin'andriamanitra io ny fiavian'le iny le mpandika lalàna zany de araky ny fiasan'ny satana ay zany le mpandika lalàna zany de fomba fiasan'ny satana no ataony de manaoana ny fomba fiasan'ny satana amin'ny hery sy ny famantarana sy ny fahagagana mandainga rehetra rypeny malala ty satana ty zany zao de ariary ny tenin'andriamanitra eto hoe manana fomba mampiavaka azy izy rehefa miasa de mampiseho hery de misy famantarana de misy fahagagana fa saingy mandainga de tsika zany mila ny hoe tandremo a ny marina sy ny lainga etsy satana zany zao de efa lazain'ny soratra masina hoe ny azy a hery a famantarana fahagagana mandainga ka asakasaky zay olona ino lainga fa efa nyresahana tarimo zany hoe omelohina avokoa zay rehetra mankasitraka ny tsy marina zay mino ny lainga ary so ihany manana ny tenin'andriamanitra tsika mila mitandrina zany tsika am'izao andro iainatsika zao fa efa avelan'andriamanitra iseho iasa ndreo mpandika lalàna de anao tahaka ny fanaon'ny satana izy hery a le zavatra ataon'ny satana de misy hery misy famantarana de misy fahagagana fa saingy mandainga le zavatra ataony mila mitandriny tsika eo anatrehany zavatra rehetrarehetra zany satria so de indraindray tsika sodoka ko mahavita zavatrako fa azadiny hoe satana koa ane mahay manao an'izay zavatra zay e ary rehefa manao an'izay zavatra zay izy de ny azy ndray famitahana no ataony andenge ho toizatsika e mba ho jerentsika ny trangan-javatra teto am'ty firenetsika ity de ty gazety nyvoaka hoe andrasana ho faty kanefa nitsangana noho ny vita batisa fahagagana ane zany ry avany de misy indray ty anankiray nahazo hery miafina ranga misy hery tsy vantatra zany a de jereo koa ty anankiray ty tsy mety ny sokafana lay fasana raha tsy nanaovana fomba ohatra misy hery isan-karazany zany zany zay manodidina atsika velona am'izao fotoana zao ary eto Madagasikara nge izany gazety izany nilazany zany mampatsiary fotsiny a maneho aminao nytranga misy eto amin'ny manodidina atsika tsy zavatra voandrasany zany reny fa zavatra efa misy de eritrereto koa ty anankiray ty hoe le hery le fahagagana le fahamantarana ohatra ny tiana ampiaikainan'le olona hoe manana
ery ty ny tanora moa de misy an'le ataony hoe pouvoir manana pouvoir manana pouvoir ranony ary fantatry satany zany hoe mahaliana ny olona zany pouvoir zany dia misy ampiasainy maromaro ny amin'izy ireny tsika ijery andony sary fanehoany tony de hoe ity ndray de misy ny hoe Viviane nisehon'ny masony Maria de lasa nahasitran'olona ohatrany tsy haitsika tsony nge zany zao ny zavatra amseho fa mba iriko raha misy olona iasan'ny fanahy masina foana de mba hanasitrana fa ao anatin'ny valana retina atsika am'izao fotoana zao mba an'rahan'Andriamanitra olona ny ty Madagasikara ty mba hanana fahefana mba hanana hery anasitrana olona maro zay tratran'izao aretina izao izany rehetrarehetra zany nefa dia araha ny tenin'Andriamanitra ihany rehefa sokafana le Deutéronomia 7:10 de ny andiny ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra dia andao ndray nge ovaka itsika zay voalaza am'zany Deutéronomia 7:10 de ny andiny ny faharoa ka hatramin'ny fahaefatra de zao ndray ny zavatra voalazany andeha ovarahantsika ny tenin'ny soratra masina de hoy izy hoe raha tahiny misy mpaminany na mpanofy eo aminareo izay milaza famantarana na fahagagana aminao sady manao hoe andeha isika anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatrao ka aoka hanompo azy isika na de tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao de aza miaino ny teniny zany mpaminany na mpanofy izany fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo repeny malala misy an'ireny mpaminany reny reny mpanofy reny de milaza famantarana sy fahagagana izy de ataony hoe andeha tsika anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatra ohatra mivaovao aminao le Andriamanitra de ndao tsika hanompo azy de teneniny osy izy hoe na de tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao de aiza miaino ny teniny zany mpaminany na mpanofy izany fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo tsy misy elany ty tenin'ny fahamarinany ty ry mpiaino malala azo antoka fa be dehibe mpaminany na sandoka izy na tsy sandoka mpanofy na sandoka izy na tsy sandoka fa eo anivontsika zany fa raha ohatra izy zany ka manao hoe andehtsika anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatsika akory de ndehtsika hanompo azy na de tanteraka aza ny famantarana na fahagagana zay nolazainy taminao de aza miaino ny teniny zany mpaminany na mpanofy zany fa mizaha toetra anareo Jehovah Andriamanitra reo fizahan-toetra kay ny fisiny reny na marina izy na tsy marina na sandoka izy na tsy sandoka de tsotra ihany tandremo raha mitona anao izy anaraka Andriamanitra hafa zay tsy fantatrao akory aza miainony zany teniny zany mpaminany na mpanofy izany ianao zay fizahan-toetra zay de apetrany ary toizany eo am'le hoe andininy manaraka inona ny antony izahan'ny toetratsika ahalalany le Andriamanitra io zany na miorona amin'ny fitiavana any Jehovah Andriamanitra reo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra ianareo zay zany tsika le inona mihitsy le fitiavana anany Jehovah Andriamanitra zany ny tian'Andriamanitra hoe manahoana ny eo amin'ny fony le olona ao tena miorona tsara ny fitiavana an'Andriamanitra ve sa tia fisehosehoana ivelany fotsiny rendrarendra fotsiny izany zavatra izany apetrany amintsika de hoy ny teniny amin'ny 15 manaraha any Jehovah Andriamanitra reo ka aoka izy no atahoranareo ary ny didiny no hotandremanareo ary ny feony no hoenonareo ary aoka izy no hotomponareo sy fikiranareo le taridalina omen'ny tenin'Andriamanitra ary pen'ny malala dia tena mazava isy an'zany trangan-javatra zany ary efa misy zany trangan-javatra zany fa de ao amin'ny zaso ianao fotsiny safidy hoe anaraka ny tia na tsy anaraka ny tia fa de zao ny tenin'Andriamanitra manao antso izy
manarahany jehovah andriamanitra reo e de mentipetraka my fanontany hoe fa izaka io andriamanitra io e io le manao hoe manaraha hoe tandremy fa misy andriamanitra hafa any izaka io andriamanitra zay miteny hoe manaraha io andriamanitra io ry mpiainy malala de ho valitsika hoe fa iza izany andriamanitra izany dia voalazany tenin'andriamanitra fa nametraka didy amandalana zay voasorotra mazava ao amin'ny boky ho an'ny eksodosy toko 20 ny 2 ka hatramy 17 io andriamanitra io zany de manana nlay atsotsika malagasy hoe lalam-panorenana ary eo amin'ny eksodosy toko 20 no anaraha itsika an'izany andeka akasantiolany am'izany lalam-panorenana zany tsika ina ny zavatra resahany rehefa miresaka izy io andriamanitra io ao amin'ny 9 de zao no teneniny aza manana andriamanitra hafa fa izaho ihany fa izaka io andriamanitra io mbola hojerentsika aoriana kely mikasika ana am'izany de toy izany any ny ampahany aza manao sariny zavatra voasikotra ho anao na ny mety ho endriky ny zavatra eny amin'ny lanitra ambony na izay ty amin'ny tany ambany na izay any ambanin'ny tany aza mekoaka eo anatreny ary aza manompo azy a fa izaho jehovah andriamanitra ao dia andriamanitra sary-piaro ka mamaly ny eliky ny ray amin'ny zanaka atraminy zafiafy sy ny zafin-doalika dia amin'izay mankahalahy mbola soritany mazava tsara hoe tsy ny olona rehetrarehetra ngeny mahazo an'izany fa zay mankahalahy azy ihany ka mipetraka le hoe mifonao ve tia an'le andriamanitra zay nametraka n'izao lalam-panorenany zao eo amin'ny fanjakana de toy izany nefa kosa mamindra fo amin'ny olona arivo mandimby olona manao ahoana zany izay ti ahy ka mitandrina ny didiko mazava foana ny tenin'andriamanitra ary mpiainy malala ary anjarako ny misaintsaina an'izany anjarako ny mieritreritra ny am'izany fa rehefa diniany zany rehetrarehetra zany de mbola nampino hoe aza manononona foana ny anaran'i jehovah andriamanitra ao a fa tsy ataon'i jehovah ho tsy manatsiny zay manonona foana ny anarany anisan'ny mahalasa ny eritreritra re ty didy fahatelo ty hoe manononona foana ny anaran'i jehovah andriamanitra tonga de raha vao manao an'izany ianao de ataony hoe tsy ataony mihitsy hoe ho tsy manatsiny raha vadika le fehezanteny de hoe tena ataony ho manatsiny ianao raha fa manononona foana ny anarany andenge ohatra anankiray mandeha ianao eny an-dalana de zao ny zavatra am'seo mipoka ny sapomahany fiarakodia de ozy ianao oe andriamanitra de raha imbetsaka ianao isaky ny zavatra mahataitra anao de miantso an'izay foana de ozy le olona tsy mahalala fa izaka izany atsony zany foana ko andriamanitra ivavahano ko no atsotsono ohatran'izany ka raha ohatra moa olona manam-pahefana anankiray ndeha ataontsika hoe mpitondra firenena anankiray manana ny asiny sy ny aja mamboninahiny de rehefa mirefotra ny sapomany toabila de atsona ny anaran'ny olona io de ozy ny olona fa izy zany atsony zany le président républikany le ministre ny salam'izao e le dokterany e fa nga olona tsisy fotony zany mba azahoantsika mieritreritra hoe io andriamanitra zay loloavitsika eo tampindoha io de mametrapetraka tsara izy hoe aza manononona foana ny anarany jehovah andriamanitra ao tsy fanao zany zany manononona an'izany mbola hiditra lalindalana am'izay tsika ao amin'ny resadresakitsika manaraka fa mba te hiteny aminao ah hoe io lalam-panorenana io ho anareo zay efa namangy teto Madagasikara ka nandaly teo analakely de mahita ny ty zavatra tsara tare ty de ozy izy ianao eo amin'ny giarany sorano io mariny zany fa raha mahatsikaritra ianao misy zavatra maromaro io de ndao hoe nijery atsika izy reny ay misy anytony mpitandro filaminany tony ko manaraka eny ireo zavatra hitanao amin'ny arabe misy tsipitsipika ery miantony ery misy ohatran'ny zavatra miantony inona no asan'ireny mitaizan'le olona mpampiasa ny lalana io
de atsotsika hoe mba hanara-dalàna de ny soratra masina no milaza ao am'ty toko sy andininy zay hitanao eto ity de atao hosokafatsika zany zao ny lazainy hoe koa ny lalàna de mpitaizantsika ho amin'ny Kristy. Atao inona zany ny lalàna? Mitaizantsika ho aiza? Ho amin'ny Kristy. Raha ohatra moa zany ianao manao hoe za ranga tsy mila lalàna de tsy ho amin'ny Kristy naroviana mihitsy ianao. Ary isaorana n'Andriamanitra na manome antsika ny hoe ay misy an'izany taridalana zany eo amin'ny teniny mba hananatsika ny fahalalàna hoe io lalàna omen'Andriamanitra io anie zay voarakitra ao amin'ny tony teniny itony de mitaizantsika ho amin'ny Kristy. De tsarovy zany izay tsy manana lalàna zany de manaona de tsy eo amin'ny Kristy. Ka raha ohatra moa ahitana fahafinaretana ny tsy maha-ao an'i Kristy ianao de tsy maninona ianao na tsy manana lalàna azy. Fa saingy zao androany no amafisina amintsika fa Kristy rehefa mitory teny de lazay hoe tandremo misy lainga misy marina fa de ianao no misafidiana fa ny lalàna aloha de natao hitaiza azaso ianao ho ao amin'ny Kristy. Rehefa mamitina an'izany rehetrarehetra zany dia te hiantso anao hoe ivereno kely ny fahalalànao ny tenin'Andriamanitra fa io lalàna io tsy hoe lalam-panorenan'ny fanjakan'Andriamanitra fotsiny fa ka io mitaizasy ianao ho ao amin'ny Kristy. Fa raha vao tsy misy lalàna zany zaso ianao dia any ivelan'ny Kristy. Misy amaranantsika azy le fampianaran'ny tompo zany izy rehefa miteny manao hoe minoa ny filazantsara satria nahoana mamerina atsika ho am'le lalam-panorenan'Andriamanitra ane zany fahalalàna ny filazantsaran'Andriamanitra izany. Koa isaorako manokana ny tompo nanome atsika n'izany fahalalàna izany ary misaotranao manokana ihany koa nanaraka an'izany. Ny firariako de izao mba ho sokafan'ny fanahin'Andriamanitra hatrany ane ny saitsika sy ny fotsika mba hitoerany ny filazantsarany Kristy ary anome atsika ny hery rehetra azahoana mankatohany zany filazantsarany Kristy zany ny fanahy masina. Manasanao indray mba hanaraka n'izao vavaka izao dia amin'ny manaraka manome fotoananao indray amin'ny fandarana ito. Iaraka hivavaka isika. Rainay tsara indrindra zay tianay io endre zany akanto ny teninao ary rariny loatra ianao raha miteny hoe minoa ny filazantsara satria iankinany ny ahazahoana ny fiainana mandrakizay zany iankinany ny hafantaranay an'izay Andriamanitra hivavahanay izany. Koa mbola mangataka izay mba andefasanao ny fanahy masina anomezanao an'izany fatrany fanahy masina zany ho anay rehetra zay nanana tombontsoa anaraka n'izao fandarana izao anazava ny sainay andresy lahatra anay mba anaiky ny filazantsaranao ary satria ny fiainanay lasa mety tsy ny fanaraka tam'izay nitakiny ny filazantsaranao de mifony zay ny am'izany mamela ny elokay. Eo mpamaranana n'izao fandarana zao ray malalo de angatahinay mba ho tanterahanao aminay rehetra zay nanana tombontsoa anaraka n'izao fandarana zao ny tsodrano zay raisina avy amin'ny teninao ihany koa manao hoe ny fahasoavan'ny Kristy anie ho aminay rehetra hatram'izao ka ho mandrakizay de ho voninahitra ao izany fa tononona amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Dia misaotranao naharitra ry teny malala ary manome fotoananao indray mba azahoantsika manohy ny fandiniana nyty filazantsara n'Andriamanitra ity. Mandram-peona tompoko. Bismillah
tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao fampahirezana tolotry ny pastora razaferson andré eto amin'ny radio azis isakariva amin'ny enora manomboka ny alady 6 aogostra hatramin'ny 14 aogostra 2020 arahna mivantana ihany koa amin'ny page facebook radio azis 106.4 fm tantarany filazantsara ho toriana amin'izao tontolo izao